Alatsinainy fahatelo ny volana oktobra taona 2022 ankafaliana indray tokolasy tokovavy anohy tsy dia ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandarana dinika izao. Manambahindroa sika amin'ny tsy hariva ity iresaka manokana aloha izany sika ny resaka kolotsaina sy ny resaka ny fomba malagasy ny soatoavina malagasy. Ny vahintsika voalohany ny Mpanjaka Ndriana Rabarioelina, Lehiben'ny Fianakaviamben'ny Mpanjaka sy Lehiben'ny fiombonan'ny Ny Mpanjaka eto Madagasikara. Ankoatr'izay docteur en théologie sy docteur en sciences ihany koa izy. Tonga soa ianao tompoko atao anatin'ny fandarana dinika, misaotra anao nanaiky ny vahiny eto amin'ny fandaharana. Dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina izay tompoko. Vahintsika faharoa kosa indray Andriamatoa Morenora Andrira Kotomanga. Izy kosa indray dia vato namelan-kafatra avy amin'ny ilay matoy ny merina Andria tompoko indrindra. Ankoatra izay sekretera jeneraly ny Tamima ny taranakandriana amin'ray eto Madagasikara izy. Faly mandray anao ihany koa izay tompoko eto amin'ny fandarana dinika. Dia faly nasainareo eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'izao fandarana dinika izao, ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manaraka n'izao fandarana izao na ny eto toerana na ny any ivelany. Araka ny voalaza teo dia hoe resaka ny soatoavina malagasy isika, izany hoe maha-malagasy. Mialohan'ny tena hidirana amin'ny ady hevitra tsara mpahafantarina ny malagasy rehetrarehetra hoe iza marina moa izany izany Madagasikara izany. Tsara fantatsika vahoaka malagasy rehetra zany fa tia Madagasikara ity dia tany miavaka tsy mitovy amin'ny tany rehetra eto ambonin'ny tany. Araka ny hafatra napetraka ireo razambe, Madagasikara dia tany edena, ary Madagasikara dia teo anivon'ny tapany atsimo amin'ny kontinanta lehibe taloha, teo amin'ilay kontinanta hoe Gondwana, koa Andohana hozy izy ny razambe atsika. Ary Madagasikara ny teo anivony ny tany rehetra nanodidina azy zany Afrika, dia ny Amerika atsimo, dia ny Antartika, ny Australia, ny Inde, dia ny Arabia Saodita ary Israel. Dia Madagasikara ny teo anivon'izao tontolo izao, ary Madagasikara ny foibe nisy ny olombelona voalohany teto ambonin'ny tany araka ny tantarandrazana nafetrak'ireo razambe atsika eto Madagasikara. Amin'ny firenena ny Madagasikara izay mazava ho azy manana ny soatoavina izy, afaka mba ampahafantaritsika ny mpanaraka antsika amin'izao arivo izao hoe inona ny soatoavina maha-malagasy. Ny mampiavaka an'ity Madagasikara ity moa zany dia ao ny tany Madagasikara, ny tenin-drazana, ny fomba mampanao ny entin'ireo razambe atsika, ny finoana an'Andriamanitra Andriananary ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Zay zany no atao hoe mampiavaka an'ity nositsika ity. Raha miresaka soatoavina indray dia misy karazany maro izy. Voalohany zany ny fanajana ny ilay mpahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra Andriananary, dia ny fanajana ny asina, ny olombelona tsirairay. Ny olombelona tsirairay dia samy manana ny asiny. Fanajana ny asin'ny tany, ty Madagasikara ity dia tany masina ary mila hajaina. Fanajana ny tontolo iainana, zany hoe ty malagasy ty tany ity ny tontolo iainana dia tena sarobidy. Ny ala eto amintsika ho an'ny razambe atsika dia sarobidy, ka izay ilaina ihany no hazo alaina ao anaty ala, fa tsy tapatapahana na anaovana doroala izay hitantsika matetika ankehitriny, izay hasin'ny ala zay, hasin'ny tany, hasin'ny tontolo iainana. Manaraka izany koa dia ny mampiavaka atsika dia ny fihavanana. Fototeniny zany hoe hahavo, ny fihavanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpiray-tampo, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina. Manaraka izany dia ny fahamarinana. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena fa ny kolikoly mampiletika ny firenena. Ary moa hoe tain'omby mivadika aiza tsisy maka, satria manaja zay le fahamarinana zay ny razambe atsika ao anatin'ny soatoavina malagasy. Ao anatin'izany koa ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy, fifankatiavana amin'ny malagasy rehetra, nefa koa ny fitiavana an'Andriamanitra. Ao anatin'izay soatoavina malagasy zay ihany koa ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavana ny tany misy ireo razambe, ny fitiavana ny tanindrazana dia Madagasikara iray manontolo, ary farany fiandrianam-pirenena. Ao anatin'ny soatoavina malagasy ny
fiarovana ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena ity Madagasikara ity zany mba tsy ho lasany vahiny. Hitodika ato amin'ny Andriamatora Andry Rakotomanga inona indray inona zany hoe vato namelan-kafatra izany? Ya, ny azo ambara momba ny atao hoe vato namelan-kafatra dia mitahiry, mandray, mahafantatra, mahalala ireo lovantsofina, ireo afatra napetraka n'ireo razambe mifandimby, ny mpanjaka mifandimby, ny mpisorona, nandritry ny taona maro, 100 taona, ny 10 taona tamin'ny tantaran'ny firenentsika. Dia izay no ny fandimbiasana araka ny lovantsofina, na izany na tsy izany amin'ny vanim-potoana efa nisian'ny fanoratana dia niezaka ny tena nanitatra fahalalana, nandranto fahaizana mikaroka momba ny tantara, lovantsofina, ny Soatoavina, ny zava-misy teto amin'ny firenena, ny 9 nandritry n'izay 100 taona, ny 10 taona mifandimby izay. Iroso amin'ny adihevitra angambany isika amin'izao fotoana izao misy ny fanarenana sy ny fanamboarana ny lapan'ny trano vola sy manampisoa amin'ny rovan'ny Antananarivo sy rovan'ny Manjakamiadana, ankoatran'le fisian'ny fananganana sy ny fanorenana ny Colisée. Laza ny teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe efa nifampiresaka, nifampidinika tamin'ny Fianakaviamben'ny Mpanjaka, manao Andriamatora Rabarioelina, ianao ve anisan'ny nanaiky, ianao ve nahazo an'izay hoe nisy an'izay hoe fifampidiniana izay dia anisan'ny nanaiky ny ananganana sy anorenana ny zavatra izay fotodrafitrasa atao amin'ny rova Manjakamiadana amin'izao fotoana izao? Ny rovana Antananarivo aloha dia toerana masina, ary amin'ny toerana masina zany dia misy hasina, misy Soatoavina, misy fomba izay tsy maintsy tandrovana. Ka raha izahay manokana aloha rehefa mifampiresaka izay rehetra dia tsy nisy fikambanana andriana avy eto Miverina ka nanaiky hanaovana béton na parpaing ny lapa manampisoa na ny lapa trano vola. Marihana fa betsaka zany ny tsy fanarahana n'le Soatoavina, ny tsy fanarahana ny fomba mampanao tao anatin'ny rovana Antananarivo io. Ao anatin'izany ny fananganana Colisée romanina izay tsy tokony natao mihitsy fa tena fanotana fady. Tao anatin'izany koa ny fanarenana ny lapa Manjakamiadana. Betsaka zany ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao. Na ny planina maritrano, plan d'architecture nresahana io misy zavatra tsy mifanaraka ao. Na ny atiny na ny ivelany nanamboarana ny lapa Manjakamiadana ihany koa dia betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, araka ny tena izy dia tokony tsy maintsy hovaina. Ny Colisée zany io romana io zany dia tsy maintsy ravahana aloha, tsy maintsy esorina eo fa tena fanotana fady. Mikasika ny lapa trano vola sy ny lapa manampisoa koa dia ohatr'izay hoe amin'ny malova azy, amin'ny mavakoka azy zany zany vakoka zany dia ireo lova napetraky ireo mpanjaka razambe nanomboka tamin'ny mpanjaka Ndrianjaka ka hatramin'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Ka amin'ny vakoka zay dia tsy tokony hovaina mihitsy zany ny tao anatiny na fomba mampanao. Io zany dia lapa hazo ny teo, ary ny hazo tena misy dikany manokana ny nanaovan'ireo razambe azy. Fa manino mety nampiasa hazo ambory izy, mety nampiasa hazo hasina izy, nampiasa andramena izy, nampiasa voamboana, misy dikany tsirairay avy ireny hazo akora nampiasaina ireny. Manaraka izany dia misy karazan'olona manokana mihitsy no manamboatra an'ireny hazo ireny fanamboarana an'le lapa tao ireny. Ohatra ny Andria Tompoky indrindra manokana dia natao hikarakara fanamboarana momba ny hazo. Ny Andriandranando dia mikarakara momba ny volafotsy. Ny Zanadralambo amin'ny Andrianjaka dia mikarakara amin'ny volamena. Ka izy io zany misy karazan'olona manokana mihitsy manamboatra ny io. Ohatr'izany koa ohatra ny any amin'ny zafy maniry zao ohatra hoe manao trano zafy maniry dia hazo manokana. Zareo zafy maniry no manao azy, fa tsy hoe asiana béton na asiana parpaing, fa izy no mahafantatra azy dia izy no asaina manao azy. Ohatr'izay koa zany ny fanaovana an'ity lapa trano vola sy lapa ino moa zany lapa manampisoa ity.
Anisy moa ny fanadidina nataon'ny mpanao gazetinay mikasika indrindra ny ity fanorenana sy fanamboarana eo anivon'ny lapan'ny manjaka miadana ity. Anisy ny fakakevitra sy ny faneho-kevitry ny olom-pirenena mikasika izay dia ao arahantsika aloha izay dia avetsika miverina eto indray. Anisany mampiavaka ny firenena iray amin'ny firenena hafa ny fananany vakoka. Iray amin'ireo rova manana ny tantara ny rovana Antananarivo na ny rovan'ny manjaka miadana. Amin'izao fotoana izao misy ny fanarenana sy ny fanamboarana atao an-toerana. Midika fa hisy ny fanovana lehibe ampiovany endrika ity fonenan'ireo mpanjaka fahiny ity. Na intsy ireo olom-pirenena raha nilaza fa tsy fikitika izany vakoka izany satria manana ny asiny sy manana ny tantarany. Tsy vakoka aloha rehefa izay efa miova zany efa tsy vakoka intsony. Samy vakoka zany manko tokony tsikitia. Fanadiovana ny atao fa ny izy tsikitia. Atao inona moa ilay trano vaovao? Misy ilaivana azy ve? Sao dia manimba ny endriky le roa. Izay no mampalahelo azy zao. Tsy itiavako azy aloha amin'izay trano zao. Tsy vakoka intsony izy efa trano hafa. Efa miova izy zany kinona intsony moa mahavakoka azy. Lasa le malagasy. Zay zany le hoe firafitra taloha mbola hafa. Ny firafitra amin'izao fotoana mety hoe moderna kokoa ny fomba fijery. Zavatra efa vaovao indray no misolo azy io. Ny original zany tsy intsony. Tsy dia mipetraka loatra intsony ny fomba fijery. Le taloha no averina satria iny ny fomba fijery namorona azy. Dia mba hafa mihitsy hoe izy taloha fa izay tsy nahatongavana ho atsy izy amin'izao fotoana. Dia raha mbala hoe ny taloha mba zay mba tiako raha zany eto. Iny zany ny faneho-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny hoe fanorenana izay misy ao amin'ny lapan'ny manjaka miadana amin'izao fotoana izao iny. Amin'ny fanontaniana manitikitika ny saiko voalohany dia hoe io zavatra io fanorenana io ve manaraka ny atao le antsoina hoe norme internationale amin'ny resaka fitehirizana vakoka maneran-tany. Ny UNESCO moa zany no mendraikitra maneran-tany amin'ny resaka vakoka. Dia raha ohatra tiantsika malagasy tiany mpitondra no ampidirana an'io ao anatin'ny vakoka iraisam-pirenena dia misy ny fepetra maro takiana, fenitra takiana mba ho hatafidirana izany. Raha ny zava-misy aloha ny hita maso dia tsorina fa tsy mifanaraka amin'ilay fenitra, fa ny fepetra tokony ho izy dia hoe miverina amin'ilay zava-misy tamin'izany andro zany, nananganan'ireo mpanjaka anazy tamin'izany andro zany izay ny tokony ho hita eo. Raha malala ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao fa béton, parpaing, eny hafa mihitsy ara ny maritrano izay hita amin'izao fotoana izao ka dia mety amin'io ny tokony atao amin'io raha toka zany ny zavatra tadiavintsika mba hatafiditra anazy ao anatiny hoe vakoka iraisam-pirenena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia tokony hajaina ireo nanaovan'ny tolo azy taloha, ireo mpanjaka mifandimby taloha. Marina fa zavatra hita maso ihany io, kanefa misy ny hita maso azo tsapaitanana dia misy ny tsy hita maso. Ka moa ve inona ny tanjona? Le hita maso efa hovaina fa misy tsy hita maso tiana hofoanana, tiana hovonoana ihany koa ve zao ohatra ny asina. Amin'izao vanim-potoana izao tsika tokony hoe mamerina ny asina, kanefa rehefa jerenao le zavatra misy ohatra ny tsy dia zany loatra fa mifanohatra amin'izany no atao. Ny fady, ny fomba araka ny voalazan'ny mpanjaka teo dia hoe misy ny fombafomba tokony atao. Ireo taranaka ny fandimby tateo aoriana izay mivantana avy amin'ny mpanjaka ny fandimby teo ve mba nanontaniana ny heviny, mba ny fampiresahana, sady hoe zahay zao no mitondra dia zay eritreretinay atao amin'ny vanim-potoana iainana izao dia izay no ataonay eo amin'io toerana io. Ka raha zany ny zava-misy tsy hita izay mahavakoka azy intsony. Raha anareo inona no mety hoe tanjon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay izy hoe tena mamotsika an'ilay asina hoe manota fady? Tsy izay rery moa zany no mahatsapan'izay, fa ireo fikambanana maro izay nifampiresahana, ny olon-tsotra izay nifampiresahana dia mahatsapa sy mahita n'izany zavatra izany. Kanefa mitodika amin'ireo mpitondra sy izay mikarakara amin'io zay diny mbola tsy tara, diny mbola tsy loza no mitranga dia alao mba miverina amin'ny tokony ho izy ihany. Inona izay hoe loza mety hitranga izay? Inona ny fiantraikany an'ilay hoe fikitihana ny fanavaozana amin'ny endriny hafa mihitsy, fikitihana ny rovan'ny manjaka miadana izany hoe vakoka malagasy? Amin'ny toerana Masina azy moa zany voalohany aloha rovana Antananarivo ny anaran'io fa tsy rovan'ny Madagasikara. Fa no tana fady le filazana hoe rovan'ny Madagasikara fa rovana Antananarivo no anaran'izy io. Faharoa mila tsoahana mihitsy zany le Colisée Romana, mila ravana mihitsy io
beton sy parpaing napetraka io fa averina le fanarenana averina amin'ny lapa hazo tanteraka ny anatiny sy ny ivelany ny lapa manampiso lapa tranovola inona ny loza zay moa efa miteny mielo foana amin'ny matoerana masina azy ka raha vao misy tsy manaraka an'le fomba sy le fady de manota fady ary efa manota fady de hiarany loza zavatra nisy de efa niteny zay hoe mety hitondra loza eo amin'ny firenena ny fisian'le colisée zavatra nisy tamin'ny 9 novambra hoe natao nanokanana azy iny taona lasa zay zavatra antranga nisy olona maty teo amin'ny toerana io tamin'ny fotoana iny nisy olona maty io izy tany an-dalana amin'ny fitantarany tany Atsimo taminay teny Atsimo Atsinanana mbola nisy olona maty io no tonga tany Atsimo Atsinanana taorianany nisy tondra-drano be teto Antananarivo sy manodidina de voatery nandeha lakana mihitsy raha tadidinareo tsara de ny zavatra antranga koa tamin'iny nisy tondra-drano be tany Maivatanana sy ny Betsiboka iny olona narivo no olona naly no traboina nisy tondra-drano be any amin'ny lalam-pirenena fahenina makany Antsiranana iny tapaka ny lalana tondra-drano be ary mbola nisy tondra-drano be mbola tsy nisy ohatr'izay tao anatin'ny 700 taona mahery 100 taona maro teo amin'ny farian'ny tasy fa ny tombo indimy io farian'ny tasy io tondraka ny rano de potika daholo ny fambolena tamin'ny fotoana iny ny zavatra antranga koa tamin'ny herintaona dia mbola nitombo koa ny kere olona ray tapitrisa mahery no tratran'ny kere tany Atsimo tamin'ny fotoana iny ary ny afara moa hoe hoditromby no hoan'ny olona isa amin'ny arana hita atsika zazakely mahikely faran'izay mahantra le olona tany ary mbola nisy ihany koa hoe mbola tsy nisy teto Madagasikara hoe nisy tafiodrivotry indimy na azo tany Atsimo Atsinanana dia olona anjatony no maty olona anarivony olona anatiny no traboina ka izany zavatra zany aminay dia misy fifandraisany amin'ny ara-panany resahantsika eto ka mbola tsy tary zao hoe ovay mifamindra fa ho an'izay manota fady de ovay mifamindra tsy hoay raha vao io parpaing sy beton io fa tsy tokony ao fa zay olona manota fady tao anatin'ny rovana Antananarivo io ka tsy nanova famindra de miongana avokoa. Ohatrany ahoana moa zay le hoe manota fady zay? Manota fady ny voalazanay teo hoe misy karazana olona efa natao amin'ny fanamboarana fanarenana an'io lapa io fa voalazako teo hoe izy aby ny karazan'olona manao azy ka raha fa tsy reny no atsonao de efa fanotana fady zay ao anatin'izany koa hoe rehefa tena anao azy de tena atsoina daholo aloha ny taranaka misy taranaka fikandriana fitomian-dalana ao anatin'ny rovana Antananarivo io sina tanindrazana io voalohany indrindra de ao ny razana no milevina tanindrazana tanireo razana ireo de atsoina daholo ireo olona ireo amin'ny fotoana fanombohan'ny tena fanombohana ny asa de ohatr'izay koa miteny ireo hoe zao ny zavatra mety azo atao misy zao ny zavatra mety tsy azo atao amin'ny fanarenana an'io lapa io zavatra ohatr'izany zany misy zavatra tsy maintsy arahana tsara ka na eto Antananarivo io na any Ambomanga io na any amin'ny Antemoro na any amin'ny Sakalava na any amin'ny Andrevola manerana Madagasikara de samy manana ny fombany ny ataoko hoe ny foko rehetrarehetra de ajaina tsara zay fomba an'le zay foko zay tsy resaka fanompo-tsampy izy fa resaka soatoavina resaka fomba mampanao. Resaka fionganana ianao teo mety misy sary vina hoe mety afara amin'ny zava-nisy tamin'ny reny hoe krizy tamin'ny taona 2022 na 2023 reny izay resaka fionganana zany hoe miafara amin'ny raha mandrika isy ny krizy isan-karazany ohatrehan'ny firenena. Itsika moa zao zany de efa ao anaty krizy tanteraka Madagasikara. Madagasikara zao anisan'ny firenena anisan'ny 10 mahantra indrindra eto ambonin'ny tany. Nefa Madagasikara ity ny firenena anisan'ny manan-karena indrindra eto ambonin'ity tany ity. Nefa mivoaka malagasy mahantra. Ny zavatra mety hitranga, mety hisy tokoa ny raha mandrika raha ohatra ka tsy miverina manaja an'izay soatoavina manaja Andriamanitra Andriananary ary manaja ny soatoavina sy ny fomba malagasy zay. Mba tsy hisininy zany dia mbola miteny zay mbola tsy tary zao
hovainy famindra. Ho anareo vatona melan-kafatra, inona moa zany dika inona izany hoe colisée zany? Ny colisée moa zany araka na ny anarany ary de mifandray amin'ny andromanina zany. Zay angamba no izy tsy hitako zay mampifandray an'izany, tsy mbola nisy razambe na reo zokiolona na reo ray aman-dreny be napita hafatra taminay ka miteny manao hoe ny colisée zany de atsika malagasy. Zay angamba aloha mivantana be sy mahitsy ny anazavantsika azy mitodika amintsika malagasy. Mino fa tsy tsika malagasy no tory fanjoadiana amin'izany fa colisée andromanina zany fa tsy atsika malagasy. De mampatsiahy zany na misy tiana ho volena ve ny zavatra niainana tamin'ny hita tao amin'ny colisée tany Roma, hoe eo ny empereur romanina de mifamono iry akanjy iry ny mpiady de mitodika any amin'ny empereur de manontany hoe vonoina sa tsy vonoina ty, de rehefa manao an'izao ny tanan'le empereur de vonoina. De asa nisy nanao an'izao teny an-dalana teny de tsy fantatro zay ny hafarany, ka zay ve ny kolotsaina tiana ho voleny eto amin'ity firenentsika ity? Atao ahoana? Ahoana indray raha hoe aran-tantara, ahoana ny figatsiana zany hoe vakoka izany? Marina aloha zany fa Andrianjaka no nanorina ny rovana Tananarivo voalohany satria teo izy no mipetraka nanjaka. De izy no nanao ny trano voalohany teo. Na zany na tsy zany ary mbola naka ny avy eny Ambotra biby izy, netiny nakeo nanaovana ny lapa teo Manjakamiadana. De ny fandimby reo mpanjaka ny fandimby rehetrarehetra de samy nanorina. Ny mpanjaka no nanorina. De tsy sankitika an'izay efa nataon'le teo aloha ny mpanjaka ny fandimby, nanavao nanatsara zay fa nanova ny endriny kosa aloha de tsisy. Zay no nataon'ireo razambentsika, reo taolo mifandimby, reo mpitahiry vakoka teny nikajy azy fa tsy nanova ohatran'io. Raha zoina zany de tsy mifanaraka amin'ny hoe kolotsaina, ny kolotsaina malagasy mihitsy ny fisian'ireo fanarenana sy fanamboarana ao anivon'ity rovana Tananarivo ity. Zay indrindra izy tsy ny fanarenana akory ny ratsy. Fanarenana dia tokony atao, fa le fomba fanarenana no tsy manaraka araka ny tokony ho izy, le fomba fanorenana lasa fanotana faty. Ary rehefa tena mandinika zay tsy ao amin'ny rovana Tananarivo ihany no misy an'izay fa amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Hitanareo tsara zao fa amin'izao fotoana de mirongatra ny vaky fasana. Zany hoe le taolam-balon'le malagasy mihitsy zany no tsoahana. Hitanakio zany ohatra hoe any amin'ny toerana avo matetika anaty misy rova zany anaty vory de mahita pilôna zao zay ohatra hoe any etapin'ny Kianjasoa, any Fianakaviamben'ny de misy pilôna 12 ao. Amin'ny toerana maro zay toerana masina de tokony tsoahana reny pilôna reny ivelan'ny adivory no ametrahana azy. Hitanakio zao ohatra hoe tany any amin'ny Andrevola zao hitanareo misy fasan'ny mpanjakany amin'ny Andrevola ozy izy de nisy nangalatra le taolambalo. Zany rehetrarehetra zany de rehefa tena dinihana daholo atambatra rehetra zany dia mahita zay efa misy tetika mihitsy atao zay anapotehana an'le kolotsaina malagasy. Tetika zay atao zay amafana ny soatoavana sy ny maizy azy antsika malagasy. Na mety hoe anton'izay? Ny anton'izay ho anay zany de tsy hoe malagasy no ambadika an'izay, fa vahiny ary mety firenena vahiny, mety ray mety misy anankiroa zay mitetika mihitsy atao zay anapotehana ny tena soatoavana sy ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy, maizy azy atsika malagasy mihitsy ny tena tiana potehana mba ahafahana maka ny arena ao ambanin'ny tany sy ny arena an-dranomasina. Ka noho izany zay de manao antsoavo atsika malagasy mba samy hijoro daholo, samy ho sarotiny amin'ny resaka fanajana ny vakoka, ny fanajana ny soatoavina, ny fanajana ny fomba mampanao ny kolotsaina malagasy. Vonandeha nisy ny fanorenana, ny fanorenana ny foto-drafitrasa le colisée iny de efa nanambary ianareo mpanjaka hoe tsy manaiky an'le fisian'le foto-drafitrasa. Amin'izao fotoana izao anefa ny manony ataony ihany ny fitondram-panjakana amin'ny hoe fanarenana sy ny fanamboarana. Tsy mahita sary ve nareo hoe tsy miaino anareo ny fitondram-panjakana manoloana, mety hoe milefitra ianareo de manao ny ataony ihany izy ireo.
Ny endry moa ny azo anarina, ozy izy ny obolana malagasy. Ka raha olo-kendry izy dia tokony miaino, ary tokony manova famindra, ary tokony manala ny colisée romanina io, manala ireo béton sy parpaing zay tsy tokony eo. Ary raha miresaka tsika mantsy teo hoe ny resaka hoe vakoka ikena iraisam-pirenena, marina tokoa fa ny UNESCO, ny ICOMOS, ny ICROM, comité mondial du patrimoine, zay mijery ny vakoka rehetra maneran-tany de manara-maso ny vakoka rehetra maneran-tany hoe move io vakoka amina toerana anankiray io dia voatazona tsara, misy fepetra be deaibe mihitsy. Ary ao anatin'izany zany resahana izany hoe maizy azy, mampiavaka azy an'le vakoka amin'ny toerana anankiray tsy mitovy amin'ny toerana anankiray. Ka izay zavatra izay zany tsy maintsy tandrovana tsara raha tiantsika ametraka vakoka ekena iraisam-pirenena amin'ny vakoka. Ny zavatra hitranga dia mbola aveko ihany hoe rehefa manota fady, zay mpitondra rehetrarehetra ny tondra ka nanota fady tao amin'ny rovana Antananarivo ka tsy manova famindra dia miongana avokoa. Manao ahoana indray ny fahitana ireo ny vakoka sy ny fiainan'ny malagasy raha oharina amin'ny any ivelany? Voaingana moa nisy zava-misy nitranga tao amin'ny fanjakana britanika, raha ny statistika, ny isa marika, tarehimarika naseho tamin'ireny dia 5 tapitrisa, 5 lavitrisa ny olona nanaraka. Ny fanjakana britanika ohatra manaja ny fombany, zay hita mandrakakiriny anarivo taona, jereo ny fandrosoany. Eo ihany koa ny fanjakana norvezianina, jereo ny fandrosoany. Ka itsika malagasy tao aorian'ny famonoana, famotehana ny soatoavina malagasy teo aloha, dia zao ny afaratsika rehefa niditra tao amina rafim-piaramonina tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy, tsy mifanaraka amin'ny rafim-piaramonina eto Madagasikara, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ka raha tiantsika ny azo ny ahavo, tahavo amin'ny zavatra iainan'ny any ivelany, dia ho lasa alohan'ny Madagasikara fa tsy ho gizitra ohatran'izao, dia mila miverina amin'ny rafim-piaramonina zay nataon'ireo razambentsika teo aloha. Zany akory tsy midika hoe tsy andrositsika na ilozana ny fandrosoana, fa raha mijery ireo firenena mitana ny nentin-drazana izy mampiaraka amin'ny zava-misy ankehitriny dia jereo ny fandrosoana manerana an'izao tontolo izao. Dia izay no ohatran'ny hoe zay rafim-piaramonina zay manaja ny soatoavina sy ny fomba ary ny kolotsaina malagasy. Zay ny rafim-piaramonina mety amintsika eto Madagasikara dia andrositsika. Mety hoe mbola azo antenaina ve zay hoe sisika hiverina amin'ny soatoavina sy ny rafim-piaramonina tany aloha tany raha zava-misy ankehitriny jerena? Zao zany ireo razambe tany aloha dia efa nanafatra hoe inona zavatra hitranga, teny faminaniana zany no razambe mpanjaka zany, hoe inona zavatra hitranga eto Madagasikara. Dia hoe anjaka ozy izy ny lahy, dia avy eo anjaka ny vavy, dia hitondra ny vazaha mena sofina, dia hitondra ireo mpanompo ny mpanjana tany, dia avy eo isy vanim-potoana sadasada, dia miverina amin'ny tompony ny tany sy ny fanjakana. Zay vao androsindray Madagasikara. Ary mbola niteny koa izy le mpanjaka Andretomara moa mpanjaka voalohany zany fa taona arivo lasa tany zany niteny hoe mitsotra tsofoka rano ozy izy tinosity ho anareo zanakolahy, ary mitsodrana anareo zanakolahy anjaka sy hitondra amin'ny tinosity mba hiadanany vahoaka zany. Dia rehefa miverina zay fotoana zay, hoe miverina amin'ny tompony ny tany sy ny fanjakana, fanajana an'le soatoavina malagasy zany zay, fanajana an'le soatoavina voalazantsika rehetrarehetra teo, fanjakana malagasy, mety fanjakana Madagasikara, Fanjakam-Pisorona, Firenena Masina. Dia ao koa moa zany nisy teny fikasan'Andriamanitra ao Madagasikara. Io indray raha ty amin'ny napetraka Andriamanitra tao amin'ireo hoe toby fifoazana anankiefatra eto Madagasikara io, le amin'ny Isaia 9 hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, voninahitry ilay mpahary efa miposaka aminao. Ny aizina manarina ny tany, ny aispity manarina ny firenena maro, fa aminao ny posahan'ny mazava. Dia izay zavatra izay zany mifanarahantsika n'izay afatra napetrak'Andriamanitra, Zanahary mpamorona lanitra sy ny tany, sy le afatra teny faminaniana
napetraka ireo razambe ireo zay no rehefa tanteraka dia androso tokoa Madagasikara ary ho lasa fanjakana Madagasikara ho lohany fa tsy ho ambony, ho ambony fa tsy ho ambany, apindrana ary tsy hindrana intsony. Inona izany tokony ataon'ny Malagasy manoloana izao zava-misy izao? Taona ny Malagasy rehetra hijoro aloha, amantatra ny tantarany, amantatra ny soatoaviny, resao ireo zokiolona, resao ireo mahay zavatra momba n'ity fireneny ity, le tena izy fa tsy le mpisandoka, hoe inona ny zava-misy eto Madagasikara, anao inona eto tsika, inona no tokony ataontsika eto, tokony hijoro amin'ny fahamarinana, tokony tsy hanaiky ny tsirariny, zany no tokony ataontsika Malagasy amin'izao fotoana izao. Hoe hijoro amin'ny fahamarinana, somary amin'izao fotoana izao mantsy tsy dia hita taratra sy hoe mibahana intsony hoe afaka hijoro amin'ny fahamarinana izay. Ohatry ny ahoana ny atongavana amin'izay? Miainga amin'ny olona tsirairay aloha, rehefa fantatrao fa tsy mety ity, tsy tokony atao, dia ianao zany dia efa mahafantatra. Dia rehefa tsika tsirairay avy ny vahoaka Malagasy iray manontolo manao an'izay fihetsika izay na fomba izay, dia mipetraka ho azy ny fahamarinana. Raha ny statistika zao dia hoe anisan'ny firenena ianjadian'ny kolokolo tsika, dia izay zany dia efa manamarina hoe zay mifanohitra amin'izay dia efa manao marina ianao. Ny Mpanjaka Ndriana Rabarioelina, inona ny fiantraikany fanajana ny Soatoavina ny any amin'ny firenena ny ivelany raha oharina ny amin'ny eto amintsika? Raha jerentsika zao ohatra ny any amin'ny Fanjakani Japana, misy empereur any, zareo tena manaja ny Soatoavina japonais, manaja tanteraka ny Soatoavina sy ny kolotsaina japonais. Ny vokany tena avo be ny fahari-piainan'ny vahoaka any, tena avo be mihitsy. Ohatra izany koa ny amin'ny fanjakana Britannika, ohatra izany koa ny Liechtenstein, any Monaco, any Luxembourg, any amin'ny fanjakana Norvezy. Manaja ny Soatoavina sy ny fomba amam-panao izy ary ny kolotsaina dia miakatra avo be mihitsy ny azy ny fahari-piainan'ny vahoaka any aminy. Any amin'ny fanjakana Norveziana moa, fanjakana kristiana, dia misy mpanjaka ny anazy. Ary ny vahoaka any dia millionnaire daholo. Vao teraka ianao dia efa millionnaire. Ny zanakao millionnaire. Ny zafikelyinao millionnaire. Ny azo mihoatra ny $67,000 isan'olona ny akarena isan'olona zany, PIB isan'olona. Aty amintsika tsy manaja ny Soatoavina Malagasy, tsy manaja ny le fomba amam-panao Malagasy, ny vokany dia miamahantra le firenena. Vao maika miamahantra farany lasa anisan'ny firenena 5 mahantra indrindra isika amin'izao fotoana. Le firenena io zany $500 isan'olona ngamba ny fitombon'ny arikarena isan'olona zany. Zay zavatra zay zany dia mifandray ireo zavatra eo. Araka ny najan'ny firenena anankiray an'Andriamanitra Andriananary mpamorona lanitra sy ny tany sy ny fanajan'ny Soatoaviny, fanajan'ny fomba amam-panaony, dia mampiakatra ny fahari-piainan'ny vahoaka ho aminy. Zay lazaiko hoe Norveziana zany anisan'ny rehefa tsy voalohany dia faharoa amin'ny firenena eran-tany amin'ny avy ny fahari-piaina sina manaja izy. Ny mpanjaka lahy manjaka araka ny fahamarinana, dia ireo mitondra araka ny rariny, araka ny hitsiny. Dia miakatra ny misy fitahiana avy amin'Andriamanitra ho an'ilay firenena. Fa ny tsy fanajana an'Andriamanitra sy ny tsy fanajana ireo Soatoavina ireo dia tena mampiletika an'ilay firenena. Zay zany ny zavatra raha hita raha hoe inona ny mampiavaka ny any ivelany sy ny atao tanindrazana. Raha ny any Frantsa zao repoblika laïque démocratique, fa azo atao hoe tsy anisan'le manan-karena mihitsy izy eran-tany. Tsy azo atao ohatra zany. Ny repoblika ireny tsy azo atao ohatra fa betsaka ny azo atao hoe mahantra. Ny any Eropa moa zany dia ny arena avy ety Afrika no alainy, fa ireo firenena matanjaka indrindra dia ireo fanjakana misy mpanjaka zay manaja ny Soatoaviny, manaja ny vahoaka ao aminy, dia mandroso ny firenena. Raha rotina ny fandalovanareo eto, ahoana ny fomba fahitanareo ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny?
Ie de mifaomaofao, misafotofoto, manonjanonja, zay ny fahitanay azy. De isaky ny zava-mitranga moa rehefa ohatr'izao na iodiko vitsika na iodiko vanana araky ny tantaran'ity fireneny ity, de tsy maintsy miverina am'ireo ray aman-dreny, mitana ny Soatoavina, ireo ray aman-dreny, ny Mpanjaka, ny Ndriana, ny famahana ny olana, satria ireo ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Anome ohatra fotsiny any zava-mitranga tany Ikongo. Nanatona tany ny prime ministre sy ny ministre ny fiarovana, taizany nandeha tao amin'ny trano be, tao ny nandamina. Zay zany ny zava-misy. Tamin'ny vanim-potoana mpitondra teo aloha, ohatr'izay hatrany. Isaky ny misy mafampana ny toetra raha ohatr'izao de tsy maintsy ireo ray aman-dren'ireo foana ny mamaha ny olana. Marina fa zanaka avokoa, na ny an-daniny na ny ankilany, ny ray aman-dreny mipetraka ho ray aman-dreny foana, mandamina, mampiavana, mampilamina. Zay ny zava-misy. Ny resaka teo ianao Ny Mpanjaka Ndriana Rabarioelina, hoe tamin'ny fitondrana fahampanjaka no mitondra fahampandrosoana, azany hoe tokony hiverina amin'ny fitondrana fahampanjaka ve zany tsika eto Madagasikara isinjay hoe fahampandrosoana tena maharitra sy hoe mitoetra izay. Marina tokoa zany, ary raha mijery miboky masintsika zao ohatra, de miteny eo hoe mba isian'ny fitahiana eo amin'ny firenena, ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:30 hoe ny mpanjaka lao izy manjaka araka ny Fahamarinana, ary io Zanakandriana mitondra araka ny Rariny. Any amin'ny bokin'ny obolana koa miteny hoe sambatra ianao tany eo izy raha ny mpanjaka lahy dia Zanakandriana. Ary io fa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mihitsy any amin'ny bokin'ny Genesis 7:10 tany hoe isy mpanjaka ny firenena maro hipotra avy aminao. Teny tamin'ny Abrahama izy hoe ho tahiny ianao sy ny taranakao ary avy aminao ny tahina ny firenena rehetra. Ary aza adiny fa taranaky ny Abrahama ny ireo mpanjaka rehetra manerana ny tany. Ary fandray amin'ny tantaran'i Madagasikara, ireo razamben'ny eo amin'ny nosy Abrahama, lazaina hoe nosy Sainte Marie mantsy izy nataony vazava, nosy Abrahama ny tena anarany, nosy Bora, ireo taranaka Abrahama manerana manelo-patrana eto Madagasikara. Ka izy io zany raha miboky Masina ny jerena na ny tantaram-pirenena Madagasikara nandritran'izay 3,000-4,000 taona mahery 4,000 taona zay de mazava le hoe fanjakana manaja an'le Soatoavina Malagasy, fanjakana fitondrana mpanjaka zany. Zay zany no sitrapon'Andriamanitra hitondra fitahiana ho an'ny firenena, ary ny voalazany namantsika teo hoe eto amin'ny tantaran'ny firenena rehefa tena misy ady sarotra, tena sarotra eto amin'ny tantaran'ny firenena ohatra ny tany Ikongo ireny na amin'ny toerana hafa koa, de tsy maintsy atsoina foana ny ao amin'ny trano be ny mpanjaka mandamina mitondra ny vahaolana ho famonjena ny firenena. Efa etrany ararodoko kely ny antany hoe ohatry ny ahoana indreny hoe taom-baovao malagasy. Isika malagasy mantsy ohatra ny be dia be ny mbola tsy mahafantatra an'io, betsaka ny tsy mahalala na misy ihany koa no minimikipy tsy te halala ve satria efa mirona any amin'ny kolontsaina ny vahiny. Azonareo hazavaina ve zany hoe taom-baovao malagasy zany, de inona ny tena hoe sandan'izany taom-baovao malagasy zany ho antsika malagasy? Ny taom-baovao malagasy dia fahatsiarovana namoronan'Andriamanitra Andriananary ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Ny fahatsiarovana namoronany an'izao tontolo izao. Io zany hitantsika eo amin'ny boky Masina amin'ny Genesis 1:1 hoe Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. De io andro volana taona io dia amin'ny tsinam-bolana, amin'ny volana Abiba na volana Nisanina, zay eo amin'ny tsinam-bolana amin'ny volana Marsa sy Aprily eo. Tamin'ny ohatra tamin'ny andro Mosesy zany 14 andro alohan'ny Pasika. Zay io tsinam-bolana io. Zany mahatonga ny any ambota-biby asy ny merina, efa nankalazaina an'Andriamanitra tany ambota-biby asy ny merina, tao Manjakamiadana, teo Andohalomasina, tany Mamasina, tany Kianjam-bomanga kely, tany Moramanga, tany Vatomandry, tany Tomasina, tany Endapa, tany Mahajanga, tany Antsirabe Fianarantsoa, tany La Réunion, tany Canada, tany Dubai, tany Amerika, tany Afrika, io taom-baovao malagasy izay ankalazaina fahatsiarovana namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany
tamin'ny tsinambolana volana bibana mars avril. Fa ny le atao hoe volana septambra de lohataona samihafa zany ny taom-baovao fahatsiarovana n'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny lohataona na hoe volambita volana septambra. Zay ngamba tsara ho fantatritsika de mampirisika ny malagasy rehetra izay ankalaza izay taom-baovao malagasy fahatsiarovana moronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany zay ny tsinambolana volana mars avril. Manapaka ny fandaharana isika inona ny mety hoe afatra tianareo ampitaina voalohany indrindra boloha ho an'ny mpitondra fanjakana eo ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny afatra ho an'ny mpitondra dia tokony hoesorina ravana io colisée, tokony esorina de ravana koa io parpaing sy béton vao atao io fa atao mifanaraka amin'izay nataony teo aloha de miresaka amin'ireo tompon'andraikitra taranaka mifandimby avy amin'ny mpanjaka anarenana an'io vakoka eo anaty rovan'Antananarivo io. Ho an'ny vahoaka malagasy kosa dia mitaonanareo malagasy mpiray tanirazana hijoro amin'ny fahamarinana, anao ny mety ny rariny ny hitsiny mba hisiny ny fiadanana eto amin'ny firenena. Ny afatra avy aty aminay indray dia manao antsoavo ny vahoaka malagasy rehetra ana aty andrenivohitra na any ambanivohitra manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina mba hijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana, mijoro amin'ny fanajana an'Andriamanitra, fanajana ny fahamarinana araka ny voalaza teo fanajana sy ny soatoavina sy ny fomba mampanao malagasy. Ary mitaonanareo zay hiara hiasa amin'ny Fianakaviamben'ny Mpanjaka eto Madagasikara ho Famonjena n'ity Madagasikara ity satria efa tena faran'izay mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ary ny vahaolana tokana dia ny fiarahanareo miasa aminay amin'ny Fianakaviamben'ny Mpanjaka sy ny Fianakaviamben'ny Mpanjaka eto Madagasikara ho famonjena amin'ny firenena. Ankasitrana ianareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana Dinika tamin'ity takariva ity. Isaorana ihany koa ianao mpijery sy mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS nanaraka ny sy ny ara-dalàna taminay nandritra izao hariva izao. Amin'ny herinto izao loha hevitra hafa indray no entina aminao eto amin'ny fandaharana Dinika mazava ho azy vahiny hafa indray. Ao amin'ny androany aloha zany dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray izay veloma tompoko.